baolina kitra anivon'ireo sekoly ambony tsy miakina kosa indray izay iarahan'ny Orange Madagascar sy ny ligin'Analamanga mikarakara dia niditra teo amin'ny andro faharoa ny fifaninanana teny amin'ny kianja synthétique Andohalo tamin'ity faran'ny herinandro ity ofitiny namana zakeno amintsika ny vokadalao Niditra izay andro faharoa izay. Taorin'ny andro voalohany izay mbola nahitana fahavesarana teny ambony kianja dia efa manomboka tafiditra ao anatin'ny lalao avokoa. Ireo mpianatra eny amin'ny sekoly ambony eto andrenivohitra nandritra ny andro faharoan'ilay fifaninanana baolina kitra. No karakarain'ny Orange Madagascar sy ny ligin'Analamanga manokana ho azy ireo izay nampitondraina ny anarana Orange Kitra Inter-Instituts. Lalao 14 natao teny amin'ny kianja synthétique Andohalo androany ho an'ity andro faharoa ity. Ity hitantsika amin'ny sary ity izao dia nomotsan'ny ekipan'ny SM manao akanjo mavo amin'ny sary tamin'ny isa 4 noatra ny ekipan'ny ITU. Anarak'izay dia resin'ny SK miakanjo fotsy tamin'ny isa 2 noatra ny ekipan'ny imedia. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Nisaraka ady sahala roa ny ITU sy ny SCAM. Resy ny ISGIE tamin'ny isa 3 noray ny ekipan'ny USD. Nisaraka ady sahala roa ny ekipan'ny ISPPM sy ny imedia. Nisaraka ady sahala noray ihany koa ny ekipan'ny SCAM sy ny CNT MAD. Resy ny SM tamin'ny isa 1 noatra ny ekipan'ny USPA. Resy ny IFAJ tamin'ny isa 2 noatra ny ekipan'ny Université USM. Nisaraka ady sahala 2 ny UM sy ny ICAM. Resy ny HIMGAM tamin'ny isa 3 noatra ny ekipan'ny EPS. Nisaraka ady sahala 2 ny ekipan'ny ITS sy ny ESD. Teo amin'ny lalao taty amin'ny faraparany dia resy ny ITS tamin'ny isa 3 ny ekipan'ny IFAJ ary farany dia nisaraka ady sahala 2 ny ekipan'ny UM sy ny SPPM. Itoka hiditra amin'ny andro fahatelo ny sabotsy 17 Meo avy izao moa ity Orange Kitra Inter-Instituts ity. Andro faharoa tokoa androany dia hiditra amin'ny andro fahatelo tsika amin'ny faran'ny herinandro izao zany hoe ny 17 ny volana Mei izao zany satria ny 20 volana Mei moa patekoty dia 17 volana Mei no anaovantsika ny lalao farany amin'ny lalao fifanintsanana zany fa hiditra amin'ny lalao ny famaranana dia ny 17 ny volana Mei zany eto amin'ny kianja synthétique Andohalo any dia rasanantsika rehetra anatrika an'izay mirindra dia mirindra ny fifaninanana amin'izao tsika amin'ny teny izao dia irariana ny tohizany fa mahafinaritra. Ny 17 Mei ho avy izao noho izany no ahafantarana ny tompon-daka amin'ity fifaninanana Orange Kitra Inter-Instituts ity.